fiainana. Ny foko rehetra no nentiko nitaraina hoe valio aho Jehova. Amen. Salamo 5:1, ny 5:7. Tena mafy ary tsy misy mafy mihoatra anao izany ry havana dia ny hoe tsy valian'Andriamanitra. Alaivinao saratsaina izany hoe ianao miantsoantso mitaraina mandohalika any amin'i Jehova Andriamanitra fa Andriamanitra tsy mamaly anao. Ao atokantrano aza moa ny mpivady na ny mpianaka mifampiresaka rehefa sady tsy miaino tsy mamaly ny anankiray tahaka ny ahoana ny alahelo ao am-pon'ilay miteny amin'izany zavatra izany. Ko maika avafa hoe ianao miandrandra'Andriamanitra manantena zavatra avy amin'Andriamanitra, Andriamanitra nefa tsy mamaly. Tena mafy izany ry havana. Aza mba sendran'izany hoe tsy valian'Andriamanitra izany ianao. Fa izany no tena farafahoriana, izany no tena fijaliana. Izao nefa ny ambarako aminao, Andriamanitra dia malaina mamaly ny vavaky ny olombelona tsy miala amin'ny fahotana, ny vavaky ny olona tsy mety mibebaka, ny vavaky ny olona mpanamary-tena dia tsy tia hiaino izany kory ary Andriamanitra ary tsy mamaly izany. Tsarovatsika ve ilay vavaky ilay fariseo mpanamary-tena be teo amin'ny kianjan'ny tempoly, maharikiriko an'Andriamanitra, mahatezitra an'Andriamanitra. Firifiraka etriny ny kristianina mivavaka amin'Andriamanitra, miara-miombom-bavaka, miara-mivavaka, miara-manao kulta, ny ao anatin'ny fo dia folentika, fo feno fiatsaram-belatsia, manao fombafomba fotsiny ao anatrehan'Andriamanitra. Rikoriko Andriamanitra amin'ireny ry havana, mpahafantariko anao izany. Tsaronao fa ilay tenin'Andriamanitra manao hoe halako ny fivoriana masina ary horom-paharatsiana. Ilay fahotan'olombelona tsy maintsy alana inge faharatsiana ao amin'ny fivoriana masina io e. Noho izany dia izao tsy mamaly Andriamanitra. Fa androany ampianariny ity mpanao salamo ity ianao, ny foko rehetra no nentiko nitaraina. Ny olona tena mitaraina miresaka amin'ny fony dia ny fo torotoro sy mangorakoraka, miaiko fa ratsy tsy mendrika ao anatrehan'Andriamanitra ary tsy mahavita tena fa tena miankina amin'Andriamanitra. Izany olona manana an'izany toe-po izany, izany no hainoan'Andriamanitra, izany no valian'Andriamanitra. Raha teo valian'Andriamanitra ianao ry havana amin'izay vavaka ataonao dia mandiny tena tsara. Fa taro ny momba anao, maneke eo anatrehan'Andriamanitra fa ratsy ianao, mba hahatonga anao ho mendrika eo anatrehan'Andriamanitra. Izany nge no nataon'ilay mpamoa rehetra ny tehatratra izy amin'ny fony rehetra no itenenany, Tompo mamindra fo amiko mpanota. Izany ataon'izany dia fahatsiarovan-tena fa tena nanao ratsy izy, na teo anatrehan'Andriamanitra, na teo anatrehan'ny mpiarabelona azy, satria dia nanao fiainana fanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mangalatra, misy loky, manararoatra ny madinika. Tsapany izany, tsy hitan'izay nambara teo anatrehan'Andriamanitra fa tsy ny hoe mamindra fo amiko. Ianao koa androany ry havana, rehefa miantso an'Andriamanitra dia amin'ny fo rehetra no iantsoy an'Andriamanitra. Aza miantso an'Andriamanitra amin'ny fiatsaram-belatsia, aza manao fombafomba ivelany fotsiny fivavahana, fa ao anatin'ny vavaka tena fifandraisana lalina ataonao amin'i Jesosy Kristy. Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina no mifandray aminao ao anatin'ny vavaka. Aza atao ambanin-javatra izany, aza atao tsinitsinina izany. Baoka ny fo tena hifantoka amin'izany rehetra izany. Fa ho hitanao izany Andriamanitra mamaly anao izany, ho hitanao izany Jehovah Andriamanitra mamaly ny vavaka anao izany, ary ho tanterahany aminao ilay hoe mpanompoko ianao, efa novidiko ianao ka tsy mba nariko. Indro valiko ny vavakao mba ho hitanao fa izao no Andriamanitra ao. Amen.